Manolotra ny arahaba tompoko. Mbola azo vahana hatrany ny ora-pahavaratra ho an'ny afovoantany sy morotsiraka afovoany atsinanana anio. Amafisina zany ny fampitandremana mahakasika izay mety ho fahabetsahany rotsakorana izay satria mety manodidina amin'ny 7 hatramin'ny 9 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora monja. Mahazo fampitandremana amin'ny loko maitso ho an'ny fatra, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Alaotra Mangoro, Analamanga, ny distrikan'ny Mahevatanana, Tsaratanana ary Mandritsara. Entanina amponina amin'ireo toerana ireo iomana amin'izay mety ho fahabetsahany rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa mba hanaraka tsakany sandava ny toromarika omena manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety isy eo. Etsekilan'izay ihany koa araka nefa natsidika teto tao anatin'ny andro vitsivitsy izay dia isy fiforonana andro ratsy ao amin'ny ranomasimbe indianao. Tombanana hivoatra miandalana izy io mankany amin'ny faran'ny herinandro ary ahina ny vadian'ny rivo-doza amin'ny alahady ho avy izao. Isy moa ny filazana manokana mahakasika azy ity raha ampitso fa raha ohatrany ny vaovao avoakan'ny meteo Madagasikara. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny rivo-doza ihany koa no misy antsika amin'izao koa entanina sahady ny ponina amin'ny fatry Sava, Analanjorofo ary Atsinanana iomana amin'izay fiatrehana ny rivo-doza izay. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso raha jerena amin'ny Antsipriany dia zorana tandrifindrahona ny Voamaraina ny any amin'ny fatra Analanjorofo, Atsinanana, morotsiraka ny fatry Sofia, Boeny, Melaky ary manodidina ny Vangaindrano sy Taolanaro. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko fa mety hisava miandalana ihany rehefa misandratra andro ho an'ny tapany avaratry ny afovoantany sy ny faritra avaratry Madagasikara. Ny tapany atsimo moa dia ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro na andrahoana vitsy. Raha mivinan'ny toetry ny andro ny tolakandro dia somary mikisaka kely any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana ary ny tapany avaratry Madagasikara iny ny oram-baratra. Omaina koa ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany sy morotsiraka afovoany atsinanana ary ny tapany atsimony nosy. Mivinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 12 degré ho an'ny morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 4 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Tafakatra 5 na 9 degré mandrindra any Toliara torak'izay ihany koa ny any Mahevatanana sy Mahajanga. Mivinany toetry ny andro ny sabotsy kosa indray dia saika miamaina aloha ny akamaroany ny faritra maro eto Madagasikara mety hisy tandrifindrahona iserana ihany indraindray ny any amin'ny tapany atsimo ny fatry Boeny sy Melaky ary manodidina ny fatry Samborano iny. Andrahoana mety arahana orana tandrifindrahona ihany koa vokatry ny varatra aza ny aty amin'ny morotsiraka Atsinanana nosy miainga avy any amin'ny faritra Analanjorofo hatrany amin'ny morotsiraka ny faritra atsimo atsinanana. Raha mivinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 12 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefany Madagasikara. Andao faranana mivinany toetry ny andro amin'ny alahady ary izay miankina tanteraka amin'ny fiksahan'ilay rivo-doza no hamaritra ny toetry ny androntsika. Vokatr'izay indrindra dia mety azo orana ny any amin'iny fatry Diana, Sava, Analanjorofo ary ny ilany atsinanana ny fatry Sofia iny. Mety hisy tandrifindrahona iserana ihany koa indraindray ny aty amin'ny fatry Vatovavy, Fitovinany, Atsimo atsinanana, Mpaka hatrany Taolanaro. Ny faritra hafa moa dia saika ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Mivinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Mety hisy 13 degré ihany indraindray any amin'iny morotsiraka avaratra andrefana sy andrefany Madagasikara iny. Izay ny mahakasika ny toetry ny andro fa apatsahivina foana ianao fa amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetrandro izao dia isy ny fampiratiana sy famelabelaran-kevitra atao etsy amin'ny Hôtel de Ville Analakely ny faraiky amin'ny 20, faharoa amin'ny 20 ary ny fahatelo amin'ny 20 ny volana marsa ho avy izao. Ho antsika rehetra mpisehatra ara-toetrandro sy izay maniry ara-iasa aminay ary amin'io hetsika io dia asainay ifandray amin'ny ireto laharana ireto. Eo ny telefona sy ny WhatsApp 032 67 730 12 na ny 8 roa amin'ny 30 7 ambin'ny 30 telopolo sy fitonjato roa ambin'ny folo.
eo ihany koa ny adresy mailaka ny raoljao@gmail.com. mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray raha tompoko lasy tompoko vavy.